Win at work by communicating effectively. Ary mipotratrika foana eo anatrehany voninahitra ny mpanomponareo no hiteny ary maromaro ihany ny
zavatra ho lazaina androany ary tsy afenina fa tsy de hoe hiditra amin'ny ny antsika moa zany a fitarihan-tsaina foana amin'ny zavatra hoe mampisokatra ny sain'ny vahoaka, mampisokatra ny masom-panahin'ny mana-tsaina ary manitsy ihany koa zay tsy mety sady manome toro-kevitra ny zavatra tokony tenenina sy ny atao hoe toro-kevitra amentsika zany amin'ny zavatra tsy mety sy ny zay mety hoe filazana ny zavatra tokony atao amin'ny firenena sy amin'ny tranga anankiray. Ataontsika ianao ny tontolo muzika mamatoa. Jamal! Entier de philosophy, exodus, and movement of your people. Tout à nous jamais comme ils disent. Mon daron l'appelle, connaît à moi comme on l'appelle. Et ça, tout ça fait mal. Tu es des pistes qui m'ont fait défouler. C'est l'Itawa, la Michontali, c'est bien c'est. La bombasse, le black and white. Wale mame, le mame. Wale mame, le mame. Quelqu'un mame, le mame. Quelqu'un mame. Simula surubira jini tunga salate Mendoza kupapa si mama basta ila mamabe Tila miya rofa mani mande Tila salai ka fani fani Wale mame Le mame Sama tila na simula surubira jini J'avais Jaffa et Marissa Je suis rendue au Jamais Comédie. J'ai rencontré Mamadou Koulibaly, un one-man show qui m'a donné l'envie de vivre heureux. Je suis bien à Paris, à Paris, à Paris, oh à Paris. J'avais Jaffa un mardi soir, je suis rendue au Jamais Comédie. J'ai rencontré Mamadou Koulibaly, un one-man show qui m'a donné l'envie de vivre heureux. Je suis bien à Paris, à Paris, à Paris, oh à Paris. C'est Mamadou, c'est Saïdou, Koulibaly, donne-moi mon papier, ouais. Si tu veux pas, c'est Koutata, comme le café, donne-moi mon papier, ouais. C'est Mamadou, c'est Saïdou, Koulibaly, donne-moi mon papier, ouais. Si tu veux pas, c'est Koutata, c'est moi comme le café, donne-moi mon papier. Le temps passé et quelques mois plus tard, entre le boulot, le MacBook, Pro et ma guitare, sur YouTube est toujours la même comédie. C'est Mamadou Saïdou Koulibaly. C'est qui? Ouais, c'est bien lui. C'est Mamadou, c'est Saïdou Koulibaly. Donne-moi mon papier, ouais. Si tu veux pas, c'est Koutata, comme le café. Donne-moi mon papier, ouais.
sisi olana be aty tonga soa aminay pare fanao koa olombelo mamado na tsara tery kolibany kotatratratra mozaino filoma pary kwantafekolamenanao kwantirofona lavany sisi olana be aty tonga soa aminay pare fanao koa olombelo mamado na tsara tery kolibany kotatratratra mozaino filoma pary wale mame keka mame Maria wale mame keka mame Maria si mamadu si saidu kulibali don mamo kakiwai si chuva si kutata comme le café ton mamo kakiwai si mamadu si saidu kulibali don mamo kakiwai si chuva c'est coutata, fais-moi comme le café, donne-moi mon papier, oui. Ianareo anombokatsika ary ataontsika hoe any amin'ny fitariana amin'ny anao karazana réflexion kely tsika satria ny zavatra ny programme ny vetikevitrantsika aloha zany a ho resahana androany de ny hoe on ne négocie pas quand on est en position de force. Ny sintomina avy amin'ny tranga amin'ny Ukraine sy fédération de Russie izy io fa azo sintomina ihany koa andraisana famakafakana amin'ny resaka tranga politika any Madagasikara. Faharoa iresaka momba ny hoe les verbes et les chiffres sont les derniers remparts pervers des politiciens. Mazavaitsika daholo zay a, azo aloha raisiko noty any a, les verbes et les chiffres. Miala tsiny fa nataoko amin'ny teny vahiny le izy a, fa ho an'izay tsy mahazo firy aloha dia manova ihany recherche aloha entre temps. Miala tsiny tompoko. Fa ho hazavaiko ale izy rehefa avy eo. Ny matetika ny fanaovan-gazety a rehefa hoe hiatrika an'itony zavatra itony zany ianao en-fasina olona maromaro manjatona amina rivony. Ny lohatenin'ity édito ataoko ity aloha zany de hoe ilaina hay tsara sy voalanjalanja ny zavatra tenenina imasom-bahoaka. Zany hoe raha hiteny zavatra ianao, surtout des faits historiques, marquant la vie humaine, la vie politique, internationale, pour ne pas dire mondiale, dia tokony indrindrindrindra anao fa mieritreritra hoe ary mametraka fa manam-pahaizana
hainao ny zavatra teneninao ary vao maîtrisenao tsara jusqu'au bout des doigts ny zavatra teneninao. Matetika aloha zany a ny fanaovan-gazety a dia mila olona polyvalent. Rehefa manao gazety zany ianao a, fanadihadiana zany a, mila mahafantatra zavatra maromaro ary ny zavatra fady indrindra dia ny manao autocensure. Salut Serge! Manao autocensure amin'ny culture, amin'ny culture générale je veux dire zany. Ary tsara ihany koa nefany manana spécialisation amin'ny domaine anankiray na roa na telo, fa izay zavatra hoe tsy manakana anao ary condition sine qua non mihitsy ny hoe rehefa manao gazety ianao na hoe journaliste ianao manana an'izany statut zany dia tsy maintsy hainao voalohany indrindra jusqu'au bout des doigts ny zavatra teneninao alohany amoahanao azy en public. Ny bazin'izay rehetrarehetra zay dia ny journaliste zany, na an-gazety ianao na ohatra hoe mianatra ianao dia tsy maintsy hainao ny tantara surtout ny zavatra teneninao. Satria ny fanaovana fahaizana fanadihadiana de zao, tsy maintsy adihadianao aloha ny teo aloha. Fanontaniana roa mipetraka de manière fondamentale hoe inona ny contexte tam'zany ary fanahoana. De zay zavatra hoe manitatra an'le dynamique, manitatra an'le phénomène tonga amin'ny androandroany hoe raha izay ny tany aloha dia izao no nitranga am'izao fotoana izao. Mipetraka ny fanontaniana de manière rétroactive hoe fa inona ny antony, fa inona ny zavatra nitranga tam'izany. Tsy maintsy hazavainao zany izay zavadray ary ao mahasarotra ny asa fanaovan-gazety satria ny journalisme. Satria raha tsy hainao le zavatra nitranga tany aloha nefa ianao na ianao koa misy olona manao tena de manière volontaire, ils travertissent, zany hoe avadiny am'izay mampetipety azy ny tantara. Tahaka ny ataony nga Éric Zemmour zao ohatra miteny izy hoe ny maréchal Pétain en fait tsy namono ny jiosy au contraire nanavitra ny jiosy izy, ce qui est complètement faux. Zay zany ny philosophie historique na ny psychologie mihitsy nitondran'ny nga Éric Zemmour ny ino izy teo ny campagne électorale normale izy raha tsy tafy. Alabaina raharatiana Raza Fiarisoa. Izy zany avadika eo le tantara. Misy olona manao an'izay de manière volontaire. De eto amin'ity tranga lazaintsika ity zany tsy fantatro le izy na la personne en question a essayé de travestir l'histoire en sa faveur na tsy hainy le zavatra teneniny. Ary ny fanaovan-gazety koa
Raha ohatra ianao anatin'izany journalisme zany, dia mila mihaino zavatra be dia be. Fa ny ahy aloha zany de miala tsiny aho, tena ialako tsiny fa tsy de mihaino loatra miady hevitra ny amin'ny resaka ady hevitra amin'ny fanaovan-gazety malagasy. Tena vitsy de vitsy toko miala tsiny a, vitsy de vitsy ny eny fa na de journaliste hoe miseho teny hoe andrarezina ara, tsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana no hoe tena hoe anisany hoe estimeko ka mihinaka mamaky ny artikla soratana. Da zao raha ohatra hisite aminareo de nisy zany hoe Christian Rakotondrino zany, mahay zany, normal be izy raha lasa any amin'ny ONU. Ry Zo Rakototsireny reny, paix à son âme, mahay ireny. Ry Sylvain Ranjala, ry Vanf, ry Gascar en large progression, zay tsy voatomoko moa, ry Arfidy Ramanandray be. Hoy Maurice Tsiavonana tamin'izany andro, zay hoe nanana think tank kely zay, tsy officiel io. Zaho ozy izy tena fady tena reraka be amianao an-dralahy ozy izy fa vendrana loatra zalahy baina. Tosa tamin'izany hoe aza mba manao an'izany Maurice fa mba eno ihany le olona. De amin'izao fotoan'izao a, par accident nahenoko an'io a, ao anaty tomobile de mandeha le zavatra. De farany aho voatery miteny an'ny olona hoe vonohy ihany aho zany fa miteniteny foana zany olona zany aho. De fa ahoana io ara lazain'ny olona fa mahay be ozy izy. Zay henoko zay fotsiny aho de ampy azy fa miteniteny foana zany olona zany aho. Zao le cause zany. Resaka opposition intelligente. Sur le coup aloha zany tonga de nirehazira hoe navadiky le rangaly izy a. Entre guillemets zany hoe manaiky ny olona zany hoe tena mahay io. Je ne doute pas d'ailleurs, mentionné-ko tsara zay. Navadiny hoe andao atao hoe ozy izy hoe opposition amin'ny fahendrena ozy izy. Fanina kely ihany aloha satria manana rariny izy, satria za tsy mahay teny gasy firy, na de mahay teny malagasy aza miresaka fa ndraindray tsy fantatro ny dikan'io. Za zao efa ela vao nahazo ny dikany zany hoe savorovoro. Ela be aho vao mahazo an'izany. Ndraindray misy teny vahiny tsy voadikako takany hoe opposition zany zao tsy voadikako hoe inona ny dikan'izany mba meo anahy eo. Fa ny teny izy hoe opposition amin'ny fahendrena ozy izy. Fanina teo. De nitohizany hoe ohatra ozy izy ny opposition takany nataony ry Pasteur Luther King. Tsisy rotadrotaka. Takany opposition nataony ry Nelson Mandela. Tany am-pigadrana izy nanao azy sy ny karazany sy ny karazany. Opposition intelligente, opposition amin'ny fahendrena. Takany opposition nataony Che Guevara. Teo any teny tam'le ramatoa hoe neny avonoy aho zany rahateo zany fa mankarary sofina be fa manipulation aho zany. Fa ahoana ozy izy? Toy za mantsi azy hoe valiko aminao aho amin'ny émission-ko rapitso fa lavalava le izy satria tsy ho anao irery aho an'izarako azy fa ho an'ny malagasy ray manontolo satria sady mahamenatra ho aho raha olona andrarezina ohatran'ireny no na tsy mahay tantara mpanohatra fanoherana sao Taina Rajonera, zay anie tsy afozako aminao e,
fanoerana amin'ny fahendrena ozy. Opposition intelligente. Dia fanoerana amin'ny fahendrena ozy ny opposition intelligente. Dia cité izy hoe izy dizy teo Pasteur Luther King. Dia cité izy hoe Nelson Mandela. Dia tantarainy teo daholo moa zany hoe izy ao aby ny anaran'ny Nelson Mandela, zay tsisy ifandraisana amin'izy ohatrany hoe te hanao masturbation intellectuelle dia talazo fotsiny io. Dia impressionné amin'izay ilay malagasy. Fa en fait, dia cité izy hoe Che Guevara. Dia hoy za hoe inona ny ifandraisan'ny fanoerana ampahendrena amin'izany, dia préciseny hoe tsisy pôbasy. Tsy hanao anarana satria mety mahamenatra ilay izy fa minoko fa maromaro nareo ny heno. Zaho tany amin'ny taona 1970 no nivoahan'ny terme voalohany hoe opposition intelligente. 1988. Ny groupe UDF, Union démocratique française, bon, zay. Fa ny tiako tohizana dia hoe ny antony nivoahan'ny opposition intelligente io tamin'izany dia avy amin'ny CDS na ny centre droite socialiste tamin'izany andro zany. Ka ngia izy tizy teo le prononciation aloha sahatra ihany le anaran'le rony. Méhenry zany Jean-Pierre, Pierre Méhenry no anisany no niteny an'io zavatra io voalohany hoe io resaka hoe opposition intelligente io. Zany hoe nivoaka ny terme opposition intelligente teo amin'ny Union pour la démocratie française dikan'ny UDF ary mivoaka ny io centre ino tizy teo de droite socialiste io tamin'izay andray. Ireo no nanao ny ino tizy teo ny opposition intelligente. En fait, inona ny tena dikan'le hoe opposition intelligente. Centre des démocrates sociaux ny CDS azafady tompoko. Inona ny tena dikan'le hoe opposition intelligente. Ny dikan'ny opposition intelligente tompoko dia takan'ny forme atombotsika atao amin'le hoe maîtrisena aloha le terme avoaka zany zay tsika vao miditra ary amin'le détail hoe Mandela, Che Guevara, Pasteur, voilà, fanoerana ampisainana. Saotra tahina rajonera. Che Guevara, Pasteur Luther King, qui va en contradiction par rapport à ce qu'il a soutenu hoe opposition intelligente, fanoerana amin'ny fahendrena, tsisy pôbasy. Ny opposition intelligente dia amélioration amin'ny zany hoe fivoarana amina contexte beaucoup plus récent zany, actuel. Fa netombohan'ny opposition intelligente alohan'ny taona 1988 dia ny
progressisme. Na ireto antsoina hoe progressiste. Raha ohatra zao tany États-Unis tamin'ny taona 1912 dia kandida anankitelo no nijoro nitsangana ho progressiste. Oui. Raha ohatra araky ny tantara dia ry izy teo ry Kant, Emmanuel Kant, ry Condorcet no nitondra an'izany atao hoe progressisme zay miala avy amin'ny barbarie dia mankany amin'ny mouvement natsoina tamin'izany fotoana izany hoe mouvement transitoire qui mène vers le progrès politique. Zay niala tamin'ny esclavage ary niala tamin'ny analphabétisation sy ny inégalité entre les sexes sy ny surtout ny pauvreté dia nitondra tany amin'ny hoe modernité na ny modernisation. Ny progressisme zany dia évaluena à travers ny modernisation na modernité. Forme de par rapport amin'ny idée de progrès zany. Fa tatio rehefa nanomboka tatio aoriana dia beaucoup plus précis les progressisme zany zay mivadika hoe opposition intelligente ary zay mbola nitohizany Ramatoa Marine Le Pen hoe nous on sera une opposition intelligente. Et nous tsara ny teninga va Franck Giletti, c'est député du RN, Rassemblement National Inouï. Alors avec ses 89 députés, le Rassemblement national représente une force d'opposition conséquente à l'Assemblée nationale, une situation qui n'aura évidemment pas échappé au parti de la majorité présidentielle. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a d'ailleurs tendu une perche ce matin chez notre confrère Maxime Swiltek sur BFM TV, évoquant la possibilité d'avancer ensemble avec le Rassemblement national. Est-ce que le Rassemblement national pourrait être d'accord avec la République en marche sur certains points ? Décidément, on n'est plus à une surprise près avec eux. Définitivement, entre le en même temps, un coup à droite, un coup à gauche, selon les besoins du moment, on va de surprise en surprise. On sera pragmatique, on sera dans l'opposition constructive. Donc si, évidemment, il y a des projets de loi présentés par le gouvernement qui vont dans le bon sens, qui vont dans notre sens, dans celui que nous voulons imposer au gouvernement pour les Français, pour la défense de leur pouvoir d'achat, pour la défense, pour les protéger contre l'immigration et l'insécurité, pourquoi pas? Mais on jugera sur pièce. Donc vous pensez que vous pourriez trouver des terrains d'entente et pas être que dans l'opposition? On ne veut pas être dans l'opposition, et d'ailleurs ce n'est pas notre position, aussi bien dans les assemblées dans lesquelles nous sommes, je pense aux assemblées municipales, parce que nous avons déjà des élus, que ce soit dans les conseils départementaux, régionaux notamment, où on vote beaucoup de délibérations, parce que certaines vont dans le bon sens, et on ne peut pas priver les citoyens de ces délibérations qui les font vivre, qui les permettent de les structurer au quotidien. Donc pourquoi pas à l'Assemblée nationale? On sera une opposition intelligente, vigilante aussi, engagé dans le respect de notre parole, de défendre. Voilà. Par définition, raha raisina zany ny atao hoe opposition intelligente déjà. On prend ce qui est meilleur. Zany hoe zay tsara zany dia tsy maintsy teneninao hoe tsara iny. Zay ratsy dia tsy maintsy teneninao hoe ratsy iny, zany hoe un moment zany ianao afaka mandoka. Ce qui est d'ailleurs le fondement de l'existence de cette émission. C'est par le pragmatisme, le progressisme. Ianao zany raha vao tsy pragmatique, tsy afaka ny anao opposition intelligente zany. Fa raha vao vous mettez tout simplement le focus sur l'opposition systématique, pour ne pas dire fanatique. Hoe zay ataon'le ankiray zany dia tsy mety foana aminao. Et vous ne faites que narrer zay tsy mety tous les jours. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'opposition intelligente. Donc zany
par définition, ny antsoina hoe opposition intelligente dia voalohany indrindra ianao le manohatra tsy maintsy pragmatique ianao aloha. Ary faharoa ianao progressiste ianao. Fahatelo, tout ce qui va dans le bon sens dia de par votre psychologie d'option politique, d'opposition intelligente, vous devez accepter. Et vous devez même proclamer publiquement. Fa diso le hoe opposition intelligente fanoherana amin'ny fahendrena. Ny any India izy le raha manaty tahina rajonera ny marina hoe fanoherana ampisainana. Zany hoe misaina anao zany hoe am'le manohatra hoe ity kosa mety, ity kosa tsy mety. Ity mila na mety ary ity de mila manome hevitra anao hoe ty tsy mampety ty kosa ny tokony ampiana an'io. Ty tsy mety fa ty solution, ty ny vahaolana mety. Sotranao Andriamatoa Tahina Rajonera. Izay no izy manao fanoherana ampisainana. Et on va de contradiction à contradiction par rapport amin'ity tenena zany hoe andrarezina. Fanoherana tsisy fanoherana ampahendrena tsisy paobasy. Pasteur Luther King dia hoy aho hoe fahadin'ny lera namany ve fa tsy maintsy miforonina ary tsy maintsy nikréena Malcolm X. Adin'ny lera namany ve ny acte fanapohana automobile, ny fampitifirana samy mainty. Tany amin'ireny le downtown tany États-Unis ireny. Qualifié même d'être acte statué ino izy teo hoe acte terroriste. Raha pasteur Luther King zany, ankoatran'le zavatra hitanao ery amin'ny devant ery, il y a le travail de sape derrière, c'est-à-dire la pression, la dissuasion. Donc sur ce point-là, on ne peut pas parler de fanoherana ampahendrena tsisy paobasy. Encore pire, miteny ianao hoe Mandela de gaga mihitsy ary tena tonga de variana be ho za hoe adin'ny leragay fa misy zany hoe attentat de Church Street. Ronjato mahery ny maty tam'izany. Non, azafady ronjato mahery ny naratra ary 7 no maty. Tao anatin'ny ino izy teo? Tao anatin'ny opération de dissuasion. Za tsy teny hoe terroriste satria rehefa ao anatin'ny ady dia tout est permis à l'époque. Satria na ny fotsoditra koa raha ny terroriser ino izy teo? Terroriser ny mainty hoditra. Namaly ny mainty hoditra tamin'izany zavatra zany tamin'ny 20 mai 1983 zany zavatra zany no nitranga tany Pretoria. Ao amin'ny fiangonana azafady no mipoaka. Ronjato ny naratra 7 no maty. Entre autres zany entre autres zany. Rehefa tonga ny commission ka nanao ny vérité et réconciliation zareo afrikanina tatsimo, azadino fa nireconnaître koa ny ANC hoe nisy koa adalàna nataonay. Ndao tsika ifandray tanana. Fa tsy hoe unilatéral na sens unique. Ny terrorisme na ny acte ny terrorisena
ireto vahoaka sud-africaine. Mieux, ce qu'il a fait Che Guevara, misy Che Guevara ianao nefa ohatrany travestisy anao le tantara hoe Che Guevara ne c'était ino izy teo nanao acte de guérilla e. Tany naty alapary, tany naty alaala tany notondran'ny tontolo ny fito fampitovirana. Oui, nisy an'izany hoe ireto le sans chemise. Nifetsoana azy tamin'izany. Azafady dia miala tsiny atoko fa ohatrany hoe anaovana manipulation zany le vahoaka malagasy hoe misy ny opposition intelligente raha ohatra ianao hanao opposition intelligente de progressiste ianao zany. Fa za manao hoe hanao opposition ampahendreny zay de ohatrany hoe amiko zany le izy ohatrany hoe misy fitaka zany ao anatin'io rehetra io e. Any le izy zany de manipulenao le histoire de lazainao fa i Che Guevara no manao opposition intelligente. Guérilla nataony Che Guevara ary nampisaraka ny Che Guevara sy Fidel Castro rehefa nasorona i Che Guevara de noho n'izay problème zay mihitsy hoe Che Guevara mbola te hanohy ny fanendrehana jusqu'à hatramin'ny farany na ny guérilla contre an'ireto le nouveau colonialiste tany Cuba zay nasorona teo amin'ny fitondrana nalohan'ny vahoaka ino izy teo vahoaka cubanina. Voatery ary ny tantara raha misy manoratra mihitsy ny mpanoratra tantara hoe ingia izy izy teo ingia Fidel Castro no namono any nampamono any Che Guevara. Nisy zany. Raha ny tantara fa aza ovaina kosa le tantara rangaha manjary manahirana tany amin'ny taona non manjary miditra détail fa afaka manao recherche isika menakavy de mijery hoe nanao ino izy teo nanao an'izany atao hoe opposition intelligente zany ve nga Che Guevara miaraka tamin'ny Castro. Rehefa tonga tao lavanina izy ireo de niraisana takan'ny reny tamin'ny 1947 reny ary tena hoe on dirait des héros. Mais très vite la population s'est déchantée ouais. Oh finalement tena vao maintsika niditra tamin'ny pataloha tery. Nisy zany sans chemise descamisados zany no fiantsoana azy tamin'izany andro zany. Azadino zany. Nisy reto le guariros moa zany no fiantsoana azy amin'ny teny espagnol. Guariros. Reo le afro-cubain zay nampidirina tao anatin'ny troupeny nga Che Guevara nanaovana ny ino izy teo guérilla. Ka mba miangavy re toko rehefa mba aza de manipuler za tsy mino hoe tsy hainao le izy fa amboarinao le tantara mba ahafahanao manipuler manadondrona tena zany tena hoe manabarabara mihitsy zany manadondrona le sain'le malagasy imaginer hoe zany hoe ino zany le bandy kely andehanao test de culture générale. Che Guevara de manoratra hoe acte terrorisme guérilla soit zany le izy de hoe opposition intelligente de niteninao nitadidina opposition intelligente tonga avy eo tsy afaka le bandy lasa saina izy fa inona no tsy nafaka. Par définition ny antsoina hoe opposition intelligente de araka le teniny le raha namana teo hoe non ce qui va dans le bon sens hozy izy nous on votera. Ary averiko eto mba hinotsika menakavy satria
ilaina foana mianatra isan'andro mba tsy hanabarabarana ny saintsika rehetra satria mampalahelo raha ohatra hoe olona ieritreretinao andrarezina no mampianatra diso ny malagasy, d'autant plus c'est un ancien ministre, mba mamenatra ihany zany. Za tsy mino tsy mahay izy fa tsy paretika zany tsy mety le ovainao ny tantara de manabarabara sain'olona ianao ary manimba ny sain'ny tanora le izy satria lasa fianarana diso, lasa anatra diso ny an'le tanora avy eo. En même temps, un coup à droite, un coup à gauche, selon les besoins du moment, on en va de surprise en surprise. On sera pragmatique, on sera dans l'opposition constructive. Donc si, évidemment, il y a des projets de loi présentés par le gouvernement qui... Voilà, on sera pragmatique aussi. On sera dans l'opposition constructive. Est-ce que ils sont dans l'opposition constructive, oui? Atimeti de milatukafan. Titmeti de blâmer les houles. Je ne pense pas, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Mais seulement, si nous tombons dans le mais t'es quelqu'un de l'eau, fanuerana, apayendena, si se passe. Un peu, raoua no kan janna teo, fatsin tuizana hoe, takaneni Che Guevara, takaneni Luther King, takaneni, comment il s'appelle le gars là, takaneni Mandela. Complètement faux, pour ne pas dire complètement aberrant. La Chine, là où tu as dit, il a dit que on a mianatra, il s'en entend sortir, manjar mianatra disu, les houles. On sera pragmatique, on sera dans l'opposition constructive. Donc si... Voilà, ça y est, on sera pragmatique, on sera dans l'opposition constructive. Pourquoi pas à l'Assemblée nationale? On sera une opposition intelligente, vigilante aussi, engagée dans le respect de notre parole de défendre les Français et leur pouvoir d'achat, mais... Voilà. J'espère que vous avez tout compris. On est qu'on aurait un petit les verbes et les chiffres de Fafio, et d'Awar. Vogny marigna hampiakatra vaiavy tô vady. Vogny zaho hivady azy. Ameo lala rambo. Ary anaky vogny anavady azy. Ya vogny zaho. Baru jirani, nivula kamina panau ananda. Nivula jirani, yani zengati marias. Nino, zengba tunga samandalo. Amino, dirapura patimale. Amino, dilamila pachana papalo. Amino, sisas nitikani narorunatra. Mitutano nareuza kwe. Aname, aname.
passé, wakala en personne. Saki suivant, zay a mariage ex. Tsy ilaina ny fampiarahana raha mieritreritra ianao fa matanjaka ao amin'ny sehatry ny zavatra atao rehetra. Raha mieritreritra ianao fa mahavita tena tsy ilaina ny fampiraharaha amin'ny hafa. Zany hoe on ne négocie pas. Pour ne pas dire on ne négocie point. Si on se sent en position de force. Nandeha ny fanadihadiana tamin'ny zay le teneniko hoe mila mihaino manko tamin'ny BFM TV de hoe négocier ve satria ny BFM zany na ny hainao manjery frantsay aloha zany de te ampiseho zany hoe tena en difficulté ny rosianina amin'izao fotoana izao. Ny BFM sy ny hainao manjery frantsay no miteny an'izany fa tsy za. So lazaina hoe miteny zavatra diso eo indray aho. De hoe en difficulté rahalahy de tokony hanao négociation amin'ny ukrainiana mba ahafahany mivoaka ao anatin'le amin'le porte de sortie par la grande porte. De ou le général anankiray hoe on ne négocie pas hozy izy quand on se sent SEND en position de force. Nanazava teo izy fa tsy moa nitondrako ny adevitra fa tonga de io zako hoe marina zany ary mila azo entina tsara eo ambony latabatra ny fanadihadiana sy ny fifampiresahana ary fandinihana ho an'ny malagasy zany teny zany hoe tsy mila miady hevitra akory, tsy mila fampidinika akory, tsy mila mifandefitra akory. Zay manko le izy zany amin'ny teny malagasy. Rehefa fantako zao anao fa resiko de tsy rarahiko anao. On ne négocie pas quand on se sent en position de force. Dahora hoe inona ny zavatra hita atrito. Mitabataba ny atoko mpanohitra mitambatra maromaro. Hoe ilaina ny fikaonan-doha nasionala. Zany hoe mangataka zany ny fifanoherana. Mangataka zany ny mpanohatra hoe tokony hisy sehatra ifampiresahana. Zany hoe ohatrany hoe tsisy moyen mihitsy zany ahafahana mifampiresaka ampitondra raha zay no tiany lazaina hoe tokony hisy fifampidinihana zany
for time is over rajonera. Tokony izy zany sehatra fifampidiniana na hoe ahafahana mifampidinika zay tiany mpanohatra apetraka. Tsika manokana eto dia fa à peu près 2 taona isika no niteny an'izay. Alohantsika teto efa niteny an'izany ny professeur Albert Zafy. Ary ao anatin'ny fisian'izany professeur Albert Zafy zany dia mbola misy olona koa lany mondron-tanana, raha zay fiteny mialatsiny tompo, lany vola paosy, satria raha niadana taty an-dafy taty dia lasa nodin-tany Madagasikara no fitiavan-tanindrazana dia niresaka an'izay hoe mila mifampiresaka tsika malagasy fa tsy lasa intsony izao. 15 taona lasa na 20 taona lasa efa niresaka an'io ny Aberanto Maurice tsisy neno izy. Raha miteny an'izany izy zao dia tsy fantatrareo akory ny anaran'izany olo izany. Beranto Maurice. Anisan'ny olobe ny teny an'izany zavatra zany hoe ilaina ny fifampiresahana samy malagasy fa tsy hitako ny antony andanantsika ny Afrique du Sud, tsy hitako ny antony andanantsika ny Dakar. Fa tsika ve dia tsy afaka miresaka tsika menakavy. On ne négocie pas quand on se sent en position de force. Ratsiraka Didier, feu, paix à son âme, ne voulait pas au début discuter, échanger, converser, parlementer et avoir en face le petit laitier à l'époque. Seulement les Vaok étaient là pour le dissuader parce qu'il n'était pas loin de tomber. Il avait été seulement contraint par la pression populaire. C'est vont concéder ici. On ne négocie pas quand on se sent en position de force. Marc Ravalomanana. Il a été dissuadé par la force, par les faits qui lui ont été mis en face, en évidence, que vous ne pouviez plus rester. Il faut quitter le palais, sinon vous allez en périr, et il y va de votre vie. Saïs Vonandé. Enfin, avant cela, il disait, Rifesoane aloha ny herinareo any ambadika any, zay vao mifandrify amiko. L'histoire ne fait que se répéter. Inona mitranga amin'izao fotoana izao? Hozahako hoe misy manomana fanonganam-panjakana. Mihetsiketsika an'izao, mihetsiketsika ny zaro. Ary efa ao an-dapa ny fahavalo. Ny zavatra angatahako ary ny riko engany ambadiso. Zay ny teneniko a. Ary raisinareo mémoire zay hoe engany fleurika diso. Tamin'ny 2017 any teny an'izany a. 2017 any teny an'izany mois d'octobre. Rehefa ny teny ofisialy nandray an'itony fitenena an'itony amin'izay hoe tandremo fe vao an-dapa ny traître. Miaraka mihinana vary amin'anana maraina. Ah, mampiady antsika Fleury. Mampiady antsika nataon'io.
Tandremo Andriamatoa Andry Rajoelina fa ny akaiky anao ihany no miketrika hanongana anao. Tsy manana moyen Andriamatoa Ravalomanana ary tsy ao anatiny tsy havitany zany atao hoe 2002 bis zany intsony izy. Tsy ho vitany intsony zany. Fa matoa zany vitany dia noho ny fahatezerany vahoaka aminao Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny vahoaka nidiny eny an-dalambe noho ny fahatezerany fa tsy ny hoe ndeha metraka hanimarika Ravalomanana na nda hametraka Zatsy na Zaroa. Alao zay hazava tsara. Ny vahoaka no tezitra dia hidina satria tsy zakany intsony efa rovotra amin'ny paosiny. Miala tsiny avy tenenana rovotra amin'ny fitombenany, rovotra koa ny sainy, rovotra amin'ny masony, dia izay rovotra tratrany eo dia potika avokoa. Io zany il suffit d'un rien io dia mitsefitra. Enganeka izany diso aho. Eo akaikinao. Mampiady antsika fotsiny Fleury e. Nareo koa ve dia mino an'izany e? Mpampiady olona anio io e. Tsy maninona. Tsy miandreny anareo fa rehefa mionganonareo zay vao hitanareo hoe ary le rito lasa ary. Takizay rangahy nino ny teninao ihany. Zany tsy mandatra rehefa vita izy fa problema fotsiny rehefa tsy hotsononareo lasa namako e. Zay le izy lasa tsetra ny foko za olona mivavaka. Za ve dia andatra olona hoe raha nen'ny teniko ianao zao mbola teo. Fa zany raisinao fahavalo. Tsy nanao opposition intelligente ianao na perception intelligente sao dia mba marina zany causerie zany. Izy amin'ireto olona reto no manodidina anako reto raha ny tsy atokisana. Tsy sarotra anie zany e. Ahoana moa izy ray aman-dreny Didier Ratsiraka izay arakaraka ny aratsianao an'ilay olona ozy izy vao maika hanoko azy. Raisiny moramora amin'ny andro amin'ny 12 alina ilay olona dia henoiny tsara. Henoiny tsara dia miresaka ilay olona. Dia midécouvrir an'ilay olona izy. Dia nahitana ary angiara mambazaha fiarahana ity. Izany dokadokafana isan'andro paix à son âme. Ka ilay dalaka manao zavatra tsy mety ao ambadika ao. Ity filoha mambahoaka jaina isan'andro ity Ngiarakota Rajoelina. Ilay dalaka izao nataony za lambolambony isan'andro. Dia taritina hoe tsy maharesy antsika ireo hoe inona izay Ravalomanana e. Zao par expérience nanohatra daholo ny rehetrarehetra tamin'izany andro tena mbola kely. Maheno an'izany fiefa-batao an-tokotany izany atao hoe pouvoir. Inona zao nandraisana an'ireo opposition ireo? Tena mi-créer adversaire ao anazy président Ratsiraka. Ahoana izy le fitenin'ny vahiny? Namako ihany ozy izy ary favaliko. Aleoko mijery ny favaliko satria ny namako efa namako. Nataony nanodidina azy ny fahavalony. Il a gagné au moins 50%. Rien que pour ça. Au lieu de recevoir des critiques acerbes tous les jours par presse interposée, mais une responsabilité de créer une CSR. Tiany rôle là, tiany mission là, tiany attribution là. Tao. Meny tomobile, meny trano. Le miadana ankoatran'izay mbola andeha hidina eny amin'ny 13 mai any.
afaka niasa tsara soso ny firenena satria zay ny réalité an'le tanàna hoe mila kalmena le firenena raha andeha any amin'ny fandrosoana ka ametraka fampandrosoana tokoa. Le fanonganam-panjakana ane efa hain'le bandy efa hain'ny vahoaka e. Raha manana 20 milliards ane mahonga-panjakana 10 milliards ao Madagasikara e. Iza manana an'izany amin'izao fotoana izao ary 1000 fois manana 100 fois amin'izany. Misy zany. Zay no nahatonga anahy niteny hoe tsy sarotra amin'ny manonga-panjakana ao Madagasikara. Ary indrindra fa le olona efa nanao. Anisany nandray anjara ao anatin'izany. On ne négocie pas quand on est en position de force. Quand on se sent wa, on est. Ça fait tout. Hevitro manokana ity. Mandinika ny zavatra mitranga. Tena mahatonga anahy miteny. Analiziko manokana ity sanangazoko moi. Tsy tonga ho azy reny zavatra nirehatra tamin'ny Majunga reny. Tsy tonga ho azy reny zavatra nirehatra tamin'ny Tuléar reny. Ary tsy tonga ho azy ihany koa zay zavatra mety hiseho raha pitso sy raha afaka pitso amin'ny toerana hafa. Azo adino fa maro amin'ny mpanao politika malagasy ny manompo sampy. Manompo Andriamanitra hafa. Azo adino. Misy rangahy zay diplomaty foikely zay izy mitondra Mercedes zay. Manana chevalera matevina be zay dia ohatran'ny misy vato hafahafa zay eo ambony viziny. Anankiroa amin'ny tanany ilany dia anankiroa amin'ny tanany ilany. Dia nanontaniako izy. Fa manino ianao manao reny zavatra reny fa tsy hitanao ao izy neny ihany. Tsy tonoko le anahy. Itony zavatra itony riseny miaro anay a. Rehefa tonga amin'izany atao fitondrana se a, dia isy olona manome ansehany tony fa hitany se fa voary se. Gaga be hatramin'izay. Asa raha tadidinareo tamin'ny andron'ny filoran-tseraka misy mpitaiza zay, adinoko ny anarany. Consulter Annie daholo rehefa ao anaty fitondrana. Kanka facile be ny teneny hoe ao izy manompo sampy amin'le pagode, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Feno osy mantsy amin'ny palais. Zay tsy noko hoe manompo sampy ve Ravalomanana. Aloha tsy mino an'izay kosa. Zay le pragmatisme zay. Opposition intelligente. Tsy mino an'izay kosa. Eo anao zany mieritreritra hoe afo. Fiona ny dikan'ny afo amin'ny fanompoana ny sampy e. Dia samy mandinika ianao. Ils sont en train de contourner Madagascar par le feu. Niaingatra eto amin'ny centre dia nakany avaratra dia atsimo. Nord et sud. Teo amin'ny centre rond-point. Dia avy eo zany est et ouest. Ndiovotra ny anarany. Voilà. Dia anankiroa zany izy. Na ohatran'ny hoe forme nahazo fijaliana. Ino tsara? Les 3 points qui forment la ligne verticale amin'ny hazo fijaliana. Eo ampovoany
dia arỳ avaratra dia any atsimo tracé zany le ligne droite iny dia avy eo am'izay anao am'izay izy am'le ligne transversale ato andrefana non eny avaratra andrefana moa zany mazangava avaratra ihany io avato andrefana dia avy eo avato andrefana dia avato atsinanana afo tadio fa ny fiainoana setroka Antananarivo tamin'ny 2002 fiainoana setroka tamin'ny 2009 on ne négocie pas quand on se sent en position de force. Matetika ny zavatra mitranga dia zao le flou te négocier ihany fa le manodidina no mieritreritra hoe raha vao mandeha zay négociation zay dia very fihinanana zay mety miala eto aleo tenenina mihitsy le flou hoe vao mody fotsiny ary maharanty efa betsaka ny terakovitra efa betsaka ny teraka an'ity zavatra rehetra tsy fantatry ity dia nareo ve dia mino hoe dia nareo ve dia matoky dia mba manaovana an'izy hoe ho possible OPM ve zany maharanty zany tena ataon'io sincèrement je ne pense pas hein. Dans la situation des faits actuels, ça rentre dans le domaine de l'impossible. Tsaiko tsy ao anatin'ny mpanapa-kevitra amin'izany fa je pense que c'est impossible. On ne négocie pas quand on est en position, on se sent en position de force. Ialako tsiny marina fa hoe azo estimena hoe maivana l'opposition izy ary efa miteny any opposition intelligente zao raha marina ho le teniko hoe ny ao anatiny manapotika ary rehefa mitambatra ireo sanatria ho anareo dia la messe est dite ny rava maraina amin'ny fiangonakariva et la seule et unique solution tsy reraka mamerina an'izany inona no nataony gae Emmanuel Macron rehefa hitany fa ho ratsy ny afera mamay be ny tanàna tsisy olona miteny anazy ka nahaporisika anazy hoe inona koa nandraisana an'ireo opposition ireo ianao vitantsika io e tsika manana majorité relative et c'est vrai tery bloquant mafy be zany mais le gars il veut gouverner de manière intelligente sans anicroche. Il est républicain avant tout. Donc il est de son devoir, quand les problèmes se manifestent, un blocage certain se manifeste à l'horizon, il doit prendre seul la décision. Et il a décidé. Il décidait de consulter avec humilité, même à Nakararena Zan. Mais un président reste président. Tu m'as son titre en Zan. Tu m'as pas au contraire, il avait gagné.
en matière de notoriété, après, niakatra indray ny taux de popularité. Ndraisy ny tsirairay, nataony officiel fa tsy aky nafinafiny. Hoe raisiko ianao Andriamatoa Ravalomanana, raisiko ianao Andriamatoa Rajonary Mampianina, raisiko ianao Andriamatoa Fetisan. Ko présidentko iny sao de adinonareo manko, fa zany nanadino, fa nisy nampatsiahy. Raisiko ianao Andriamatoa Ratsirahonana. Mivoaka ny mpanao gazety avy eo niresaka adiny roa, Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina. C'est comme ça. Moi-même, je dirais bravo. Na misy zavatra positif ndresaka ao, na négatif ndresaka ao, au moins misy. Bravo. Ary isotra ny Ravalomanana, isotra ny Andry Rajoelina mihitsy amin'izay fotoana izay. Niresaka adiny telo. Ery Rajonary Mampianina sy Andry Rajoelina. Ils ont fait la paix, ils se sont même embrassés. Bravo, embrassés koa ny écran amin'izay. Niresaka nandritry atsasakadiny adiny iray. Andry Rajoelina sy Ratsirahonina, maninona ny hoe atsasakadiny sy adiny iray satria reo efa mihaona matetika. Bravo, félicitations. Ifanaterana hatrany amin'ny zafy falady. Niresaka nandritry ny adiny ny efatra ny Fetisan sy Andry Rajoelina satria aza adino fa nigadrainy Andriamatoa Andry Rajoelina ny Fetisan. Mifamela heliko reo ary mifanoroka mihitsy koa. Le peuple va applaudir. Pour le peuple, c'est positif. C'est tout bénef. Fa olona tsy manana vision no manoro ny filoham-pirenena, na ny filoham-pirenena tsy hanapa-kevitra hanao an'izany zavatra. Il n'est pas contraint d'aller faire, assister à un fikonan-doha débile. Ty olona tsy manana sefokotany ty akory no miditra ao anatin'izy io, c'est une occasion pour moi de devenir CT, sinon CST demain. Mais c'est du n'importe quoi. Atsona ny olobe, takandry Maurice Berant, lany iny ty teo, vola am-paosy, lany fahatany atao anatin'izany. Atsona ny olobe isaky ny faritra, ry Amady, ry Siteny, sy karazana. Rehefa mitatra izy, de reny manao ny concertation régionale, de izy mitongana izy ao anatin'ny concert amin'ny fihaonana plénière, zay atao eny amin'ny palais. Il suffit d'avoir une petite ingéniosité pour pallier et trouver des solutions par rapport aux problèmes inhérents au pays et urgents. Tany mahatonga ana miteny ny olona manodidina ny filoham-pirenena de volan-kakafotra fotsiny. Tsisy afaka manora an'ilay filoham-pirenena hoe zao président atao, zao no atao. Anika, sahan'ny olona ilay filoham-pirenena. Ataken'ny olona isan'andro. Tsisy mba mahamenatra ne zany hoe resaka valizy ny efaran'ilay cause. Mba azontsika tsaina ve anytsika nareo manko mieritreritra hoe de fitondrana ny lasa valizy. Fa isika menakavy mihitsy ny lasa valizy. Ningatany amin'ny valizy mandeha roulette aloha. De zao ndray fa tadina valizy sisa le tahony iny sisa. Inona zany sisa ny efa rahantsika menakavy? Oui, on accuse les uns sans penser aux autres. Et on n'est pas responsable. Moi, je me sens responsable autant que vous autres. Satria nany antony. Matoa tsisy mihaino mety tsy mahay mampita koa ny zavatra teneniko. Oui, zay mahatonga hoe il faut apprendre l'art et la manière aussi. Ahoana ihany ary anisan'ny tena hoe zany tena bête noire ako mihitsy zany. Ahoana ihany ary ny ampitako ny hevitra zay mba traiky efa kely ananako zaza hivendrany ity amin'ny malagasy mitovy amiko. Mandinika ny olona ianao aty andafy aty mitolona. Jamais. Za tena mba nitondra ny akama zany nitondra malagasy mpiraitan-drazana hoe ndao anareo mba entiko mba mijery ny traikefa hoe ahoana ny fivoriana parti politika aty andafy. De mba nentiko.
teo amin'ny folo eo zay nga manontany. De rehefa vita le fivoriana, de misy réception aloha zany, cocktail dînatoire. De nody am'izay zay samy tao anaty tômôbila. Zavatra voalohany indrindra réaction an'ireto mpiray tanindrazana de zao: baina, zoky e! Betsaka ny zavatra niresahana teo satria zay zany nanao karazana formation par télé. Fa zamezamehana eny hoe vola ozy izy ry zareo hoe aiza ny vola anaovana an'izany? Inona ny moyen anaovana an'izany? Tsisy niteny an'izany teo ry zareo. Any Madagasikara vao miresaka ianao, ahoana ny vola anaovana an'izany? Ahoana ny zavatra anaovana an'izany? Tsy mbo misy olona mihitsy any mampiasa saina qui tente et qui essaye de surpasser les obstacles logistiques par des moyens financiers. Hoe ahoana ny ahafahana contourner an'io resaka problème financier io ahafahana ahavitana zavatra. C'est par le travail participatif. Rehefa maro ianao, tana maro, tongotra maro, mifampatoky, convaincu amin'ny zavatra atao, là, vous n'aurez pas besoin de l'argent na hoe financement. Certes, mety misy fa kely. De n'olona tonga de rapide eo, tirangana anahy. Fa tsy nisy an'izany tany. On ne négocie pas quand on se sent en position de force. Tonga namana ve vao mavomavo izy ny malagasy ary aza adino fa malagasy malagasy dia ny fifampiresahana tsy mahamenatra ary au contraire le fanetretena ngeda be ohatran'izay de iny ianao zany miditra ery amin'ny éperon ery. Ery amin'inona moa dika an'izany amin'ny teny gasy? Ery amin'ny tolanana iny, ery an-tokotany e! Midina ianao mandray anga fitisaona, mandray anga ravalomamy. Fady ianao mandray anga herinadronany endrezany hafaliany malagasy. Tsy azonareo eritreretina mihitsy anie, ianareo mpanao politika ireo, moi je vous accuse. Tsy azonareo eritreretina mihitsy ny hafalian'le malagasy mahita anareo mifankatia e! Tena marina e! Tsy azonareo eritreretina mihitsy zany, ary ianareo mieritreritra hoe zay olona tompony zay initiative zay, manatanteraka an'izay initiative zay hoe tairanga zany e! Ka mba mihaino ahy ohatran'izao, hiteny hoe vonona ifandray tanana, vonona iresaka, ifampiresaka, hitondra ny anjara briko amin'ity fireneny ity. Sahako miteny anareo fa zay ny futur président. Tena sahako miteny anareo, de manière officielle miteny an'izay. Sahako miteny anareo, zay ny futur président. Ary lany zay olona zay. Tadia zay teo. Tsy avelako mandeha seul ozy izy ndray hely teo. Chez IG Hotels and Resorts, notre métier, c'est vous.
Zahirana lehilahy jamandinika anao ine karaha tsisy fahitavoko anao isan'andro tsy mety sambatra fa malahelo lavaky mahe miaritra tsy fanajana marary lava fônao fadinao mampirafy isan'andro tsy mody arentanao fô de ho za misy koa mety aminao aleko vady feky anao aleko anao karikareky izy koa fa tsy tiany aleko anao iae karikare lana aminazy amy fampasilana loatseko anao tiako Jamela kumandesa, Jamela kumandesa, no, Jamela kumandesa, no, Jamela solo, Jamela kumandesa, Jamela kumandesa, no, Jamela kumandesa, yale, yale. Yababarano, asmadalero blela tsanadura, atovangatini sen famar magafiano. Ci batteria, ci papizzana, atovangatini lo, sen ci masuano, abrafesinari, abrafesinati, ci vitan sen fano, ci sticana chila la fami, ci vorusumia, ci mafeno, che ci metti tani, se matamtabeno, la diava, se ma falfani, ale, no, caricare disco fastiani, ale, no, yae, caricare, la namnasa, fastiana, mateko, anotiako, Jamela kumandesa, Jamela kumandesa, no, Jamela kumandesa, no, Jamela solo, Jamela kumandesa, Jamela kumandesa, no, Jamela kumandesa, yale, yale. Fiarana ci sa venire a Blais, mane. Tu facciam cenana bunata davani a fe. Azamanda lera dulce naturana barquano. Di mamet met fiena dengato. Jamela kumandesa, Jamela kumandesa, no, Jamela kumandesa, no, Jamela solo, Jamela kumandesa, Jamela kumandesa, no, Jamela kumandesa, yale, yale. Ianareo zay aloha no tratra androany ary mifanao velomitsika satria mba manana didy ihany koa ny tena ngovotra fa tsy hoe ngovotra anao veloma mahafinaritra ao antsika mianakavy amin'ny talata ny fotoana ratain'Andriamanitra mandram-peona veloma tokoa satria hiaraka eto foana kanefa tsy maintsy zarazaraina koa ny fotoana ho an'ny fianakaviana mandram-peona tokoa samby tain'Andriamanitra.